nolotra ny arahaba tompoko tsy ho resahantsika intsony mahakasika ilay rivo-doza dikeledia fa efa andalam-pahafatesana ao atsimo atsinanany Madagasikara ao. Araka izany dia miverina ao anatin'ny volonandro fahavaratra tsotra indray zany isika aloha ka ny tsikony talio no saika maritra ny toetry ny andro. Vokatra izay tsikony talio izay indrindra no ampidina ny tsindrin'ny atmosfera ao amin'ny lakandran'ny Mozambika ao ka amevahana ny fikorontanana ao amin'ny lakandran'ny Mozambika manomboka amin'ny fiandohan'ny herinandro. Araka izany dia mety hisy fiforonana andro ratsy indray ao amin'ny lakandran'ny Mozambika ao manomboka amin'ny fiandohan'ny herinandro na anoany amin'ny fisasahan'ny herinandro any. Ny angatahana aminao dia ny anaraka hatrany ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izay ny mahakasika an'iny fa ny toetry ny androntsika dia mbola azovahana ny oram-baratra any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny. Araka izany dia misy mifampitandremana mahakasika ny mety ho fabetsahan-drotsakorana izay manan-kery ho amin'ny anio ho an'ny distrikan'ny Sakara, Ankazoabo Atsimo, Betioky, Benenitra, Ampany ary ny faritra Androy. Manan-kery ho amin'ny anio sy ny Rampitso kosa ho an'ny faritra Anosy, ny distrika Mivangaindrano, Midongy Atsimo, Befotaka ary Iakora. Entanina ny ponina amin'ireo toerana ireo iomana amin'izay mety ho fabetsahan-drotsakorana izay. Entanina foana ihany koa anaraka tsakany sandava ny toromarika omeny ny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety iseo. Raha ny mety ho endriky ny toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy dia mety ho hita taratra eny foana ny orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray any amin'ny faritra avaratra andrefana, ny ilany andrefana, ny faritra sasany ho an'ny afovoantany ary ny tapany atsimony Madagasikara. Morotsiraka atsinanana kosa dia saika maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny avinan'ny toetry ny andro amin'ny Rampitso maraina zao jerena amin'ny Antsipriany dia ahazo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny faritry Diana atsimo atsinanana, morotsiraka ny faritry Sofia, torak'izay ihany koa ny morotsiraka ny faritra Anosy sy Androy. Andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona indraindray any amin'iny faritra atsimony Madagasikara sy ny ilany andrefan'iny. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimby ao ndrahona sy masoandro. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia miandrandra oram-baratra ny any amin'ny faritry Diana, Sofia, Boeny, torak'izay ihany koa ny any Melaky, Menabe, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moromany, Mitatra hatramin'ny Matsiatra ambony, Iorombe, Fitofonany, Atsimo atsinanana, Anosy, Androy ary Atsimo andrefana. Ny faritra hafa kosa dia saika ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa eo amin'ny 4 degré zao ho an'ny faritra anatiny, 4 hatramin'ny 3 degré morotsiraka atsinanana ary 3 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny ilany andrefana. Iverina hiakatra tsikelikely indray ny maripana any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny Madagasikara iny satria mety hananika 3 degré izay maripana ambony indrindra izay. Vinan'ny ny andro ny alahady dia saika ho maina aloha ny any amin'ny morotsiraka atsinanana Nosy, Raimandoa avy any amin'ny morotsiraka ny faritry Sava hatrany Taolagnaro. Ny faritra hafa kosa dia miandrandra orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray. Ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 17 degré ho an'ny afovoantany, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana, mety ho tafakatra 30 degré aza moa zay any amin'ny faritry Sava. Morotsiraka andrefana kosa dia manodidina eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré. Tsy misy fiovana amin'ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra atsimo andrefana fa dia tafakatra hatramin'ny 30 degré. Ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alatsinainy ary no amaranantsika sahady araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia mety hisy fikorontanana indray ao amin'ny lakandran'ny Mozambika ao ka tombanana ho betsaka ny rotsakorana any amin'iny morotsiraka afovoany andrefan'iny. Morotsiraka atsinanana kosa dia saika ho maina ihany ny andro amin'ny ankapobeny torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo. Ny orana tandrifin-drahona dia vangono kokoa ho an'ny afovoantany sy ny ilany andrefana ary ny faritra avaratra andrefana. Raha ny maripana dia manodidina 9 hatramin'ny 20 degré ho an'ny faritra anatiny, 20 hatramin'ny 30 degré morotsiraka atsinanana ary
hatramin'ny 430 degré kosa ho an'ny amorontsiraka andrefana, mananika 530 degré na 930 degré maripana-ambony indrindra any amin'ny fatra atsimo andrefana. Izay ny mahakasika ny miatotetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao rehefa zomato izao dia indro atolotra anao indray ary ny tahan'ny fahalotondrivotra teto Antananarivo sy ny manodidina. Antonony amin'ny ankapobeny ny tahan'ny fahalotondrivotra ary saky manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehefa voaraina. Raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany izay tahan'ny fahalotondrivotra izay eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray raha ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoana anao ho manaraka indray veloma tompoko.